Nahitana fiakarany 20 isanjato isam-bolana ny fandefasana entana teo anivon'ny postra malagasy noho izao amehana ara-pahasalamana izao raha ny antotanisa voray. Noho ireo fiara fitateram-bahoaka no anisan'ny nampiakatra ny fandefasana entana teo anivon'ity sampan-draram-panjakana ity. Etsekilany nametraka fanatsarana ny postra malagasy izay tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny vinina ministera postra amin'ny fanaovana ny digitalisation. Azo atao arak'izany ny manara-maso ny entana amin'ny alalan'ny digitalisation tracking. Eo amin'ny lafiny fanatsarana ny vokatra ato postra dia nanao koa zany isika ny atao hoe digitalisation. Izany digitalisation zany dia mirindran-dalana amin'ny vinan'ny ministera postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampirobodora ny ahitao arak'atsy mirindra. Amin'ny resaka digitalisation io amin'ny vokatra postra rapide ity dia nataontsika zany amin'izao fotoana zao ny fomba ahafahana manara-maso ny entana, ka amin'ny alalan'ny ataontsika hoe code-barre no ahafahantsika manara-maso ny entana. Noho ny fisian'io code-barre io dia azon'ny mpanjifa atao zany ny manaraka ny entana izay alefa teny amin'ny postra manomboka amin'izy napetraka teny amin'ny postra ka hatramin'ny izy tonga eny am-pelantanany ireo izay andefasana azy.